Isaoran'Andriamanitra satria tiantsika izy mitantana, mivilona ny fiainantsika. Mikarakaratsika isan'andro. Moa ve zay zany ny marina? Ny Baiboly dia miteny ny fanorakon'i Jehovah no tsy nalan'hita amintsika, tsy mitsahatra ny fiantrana, vaovao isan'araina izay. Andriamanitra dia manana asa atao isan'andro amin'ny fiaina, amin'ny fikarakarana antsika. Mamaky ianao ny Salamo fa 8 dia izao voasoratra ao: mindiny fa 9 isaorana ny Tompo izay mampovongika antsika ny soa isan'andro. Eny Andriamanitra ny famonjena antsika. Amin'ity teny protestanta dia manana hevitra toy izao: isaorana ny Tompo izay mitondra ny entantsika isan'andro. Eto indray dia hoe mampivongika antsika ny soa isan'andro. Minoan'Andriamanitra fa tianao izy, mianao izy, mitantananao izy, mikarakaranao izy isan'andro. Ao amin'ny Isaia 7:7 manampofy ihany koa izany famarinana izany: za Jehovah no mpiaro eo, isaka ndray dimaso andevako azy. Fandrao misy mahanimba azy. Fantaro ary Andriamanitra fa tianao izy, ianao i Andriamanitra fa tianao izy. Fantaro izy fa mianao sy mikarakarana. Ary noho ny fahatsarana dia mety mpitsohinao ao tonga eto amin'ity fivena ity, dia misaotra n'Andriamanitra izay afa-tonga eto ianao. Tsarovy ny teny ambarako hoe isaka ny tonga ty an-tranon'Andriamanitra ianao dia isao fandresena ho anao izany. Dia raina Andriamanitra. Halleluja. Misaotra ny Tompo aho fa omeny Andriamanitra fahasalamana, afaky mijoro mba hitondra ny ten'Andriamanitra ho anareo. Vonona venareo ny aino ten'Andriamanitra. Anitra ho amin'ny fiainana ho amin'ny sasany izany, anitra mitondra fahafatesana ho amin'ny sasany. Ny riko anefa mba hitondra fiainana ho anao na ten'Andriamanitra. Noho izany raiso araka ny marina izay mahareto hoe tenin'Andriamanitra. Za mieritreritra akory ianao hoe tenin'io lehilahy io zany, fa raiso hoe Andriamanitra no mampiteny ny raharaha mampita ny hafatra eto anivonay. Dia raha ny Tompo te hitona nareo isaitsaina mombany amin'ny famonjena ny fanahintsika ao amin'ity maraina ity. Ary tiako ianao isaitsaina ny amin'izany famonjena ny fanahy izany.
Andriamanitra mihitsy no mitarika antsika mba hieritreritra sy hevitra ary saintsainany amin'izany loha hevitra lehibe izany. Dia raha ho Andriamanitra koa ny votoaty ny fanambarana na ny teny na ny fampianarana na ny torohevitra izay atao eto amin'ny anaran'ny tompoko dia mombany amin'ny famonjena. Ary misy teti-kalako lehibe na fizarana roa lehibe horesana amintsika ao anatin'izany. Ny voalohany dia firesahana mikasika ny olombovonjy. Inona no azo ambara ny amin'ireo atao hoe olombovonjy? Olona manao ono izy ireo. Inona no azo ambara ny aminy? Inona no tokony fahatsapana ananany eo amin'izany maolombovonjy azy izany? Halleluja. Ny teny andeha ny fitaratra lehibe ho antsika tsy karaha afatsika mafantatra tsara ny maizy atsika na olombovonjy tokoa isika na tsy. Aleo aroka hoeketsika izay ambaran'Andriamanitra ao amin'ny teny. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany fizarana faharoa sady ataoko hoe farany torolalana ho an'ilay rehetra tao eto ho fanampinanao ahita izay vavaka tokony ataonao eo anatin'Andriamanitra milony isaratsika eto. Dia raha mitombo tiako mba hovaky antsika aloha ireto ambiny soratra masina ireto dia torona miantoky fahatelo amby telopolo ny andininy fahasivy-roapolo sambatra ianao Israely, iza no tahaka anao ry olona voavonjony Jehova, ampinga ny famonjenanao sy sabatry ny fahalebiazanao, ho hita-pandainga aminao ny fahavalinao ary netsakitsaka ny fitoerana avo ianao. Manampy an'io dia raisinao ty vakio reto rehefa ny antranonao asan'ny apôstôly toko fahatelo andiny fahatelopolo ka hatramin'ny faharaiky amby telopolo. Misy tena hoe nasambatra ny tanakavanan'Andriamanitra ny tompo Jesosy atao hoe tompo sy mpamonjy, anome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely, tsy ho an'ny Israely fa ho antsika koa. Asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahatelopolo ka hatramin'ny faharaiky amby telopolo. Misy lehilahy anankiray nametra-panontaniana hoe inona no ataoko mba ho vonjena? Dia namarina ny tompon'Andriamanitra hoe minoa Jesosy tompo teo vonjena ianao sy alohana. Romanina toko fahafolo andiny fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Misy tena hoe raha manaiky an' Jesosy tompo mivavanao ianao ka mino ny fonao fa Andriamanitra nangana azy tamin'ny maty dia ho hamarinina sy ho vonjena ianao. Salamo faraiky amby valopolo andiny fahatelo, andiny fahafito, andiny fahasivy folo. Misy tena hoe aoka ho vonjena izany. Salamo fahadimy amby valopolo andiny fahaenina ka hatramin'ny fahafito. Meo anay ny famonjena
salamo fahinamzato diny fahefatrakatrany fahadi vangio amin'ny famonjena ho jereny antoko fa 7:24 vonjeo ao teo voavonjy romanina toko 10 voalohany vavaka ataoko amin'Andriamanitra faniriny fo ho an'ny Israely dia miamonjena azy. Dia raina ny tombo andaontsika aloha hirainy hira fa-telonjato hira fa-telonjato firana eo am-pitsanganana nanaovantsika an'ity hira fohy dia fohy rakitra fahatsapana ity isan'olo isan'andro miahaja Jesosy isan'olo isan'andro faranofako no ny voavotsy aho dia sambatra manam-piadanana fa olonafaka. Tsangana ny voavotsy rehetra aroka anao hira amin'ny mpifaliana amin'ny fahatsapako amin'izay ataontsika miaraka amin'ity. Misy olo voavotsy rehetra efa miresinao ve ny famonjena? Manana antoka vinao fa voavonjy maro tena miainao anatin'ny fahatsapana ny famonjeny Jesosy Kristy ve ianao? Oka ifaly sy ravoravo amin'Andriamanitra ianao noho ny namonjeny ianao. Jereo izay teboka anankiray izay tena lehibe izay. Oka tsy erikerika amin'ny zavatra maro samihafa ianao fa tiako ianao hibanjina zavatra tokana. Ny amin'ny zava-dehibe nataon'Andriamanitra ho anao ny nanome izay ianao famonjena ary noraisinao izany famonjena izany tonga voavonjy ianao ankehitriny. Oka hifariny amin'izany ianao. Abakoka ny teny manao hoe na dia tsy mamosona zany aviavy misy maty eo ambany mandiso fanampianana ny oliva izaho iravoravo amin'ny Jehovah Andriamanitra famonjena. Mety nandalo amin'izany toe zavatra mitrangaka ny fiainana izany tokoa ny Abakoka hoe misy maty tao ambany tao biby fioto ny fambolena ny diso fanantenana ny aviavy tsy nahoa nefa na izany rehetra izany aza no mitranga zavatra momba izao fiainana izao ihany izany. Fa
fa izaho izay faran'Andriamanitra. Ivavaka isika isotra n'Andriamanitra no famonjena antsika. Ianso hoe Jesosy mamonjy ilaza jinate Jesosy mamonjy ayesu marjani verifa radikali divava malafali Jesosy atao fiangonana Jesosy mamonjy dia fandre ny fampiasana ny teny hoe olombovonjy. Tsy fantatro aho fa manahy manokana tany amin'ny toerana hafa dia tsy nandre mihitsy aho any amin'izany fitenenana hoe olombovonjy zany. Saika resahana hoe kristianina reny dia izay foana no fampiasa vavaka reny, izay foana no fandre matetika tany ivelan'ny tontolo Jesosy mamonjy. Rehefa nomen'Andriamanitra tombotsoa aho ka mitariny ho atao amin'ity fiangonana ity dia reko tato le teny hoe olombovonjy. Tsy mahagaga zany satria ity fiangonana Jesosy mamonjy ity dia fiangonana naorin'Andriamanitra mba hamonjena fanahin'olona. Ary zany famonjena fanahin'olona izany no zavatra tena mibantoerana eo amin'ny
asa fanontolo sy amin'ny fisiny. Raha tia fantatra ianao hoe inona moa no antony nanorenan'Andriamanitra ny fiangonana Jesosy Mamonjy, dia mba ho fitaovana eo am-pelatanan'Andriamanitra ho amin'ny famonjena fanamorona. Reny fiangonana miorona rehetra ireny dia samy manana ny zavatra ataony zava-dehibe. Ao dia manao zava-dehibe ny ampanankarenan'ny olona ara-materiely, dia votoaty ny afatra be indrindra amin'ny afatra izay entiny dia mikasika ny amin'ny fanambilana sy ny fitahiana rano fotsiny sy ny fomba azahoana izany. Ny sasany dia miorona amin'ny fiainana ara-tsosialy, dia mibaby toerana eo amin'ny asa fanontony izay resaka asa ara-tsosialy izany. Fa Jesosy Mamonjy dia manana antso manokana, ary izay nananganan'Andriamanitra azy eto amin'ity firenena ity dia ny amin'ny famonjena fanamorona. Ary satria izany ny antson'Andriamanitra tao amin'ny mpanorona na ny anaran'ilay fiangonana aza dia natao hoe Jesosy Mamonjy. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany koa torianato ny amin'Andriamanitra mpamonjy, ampinonato ny amin'ny Jesosy mpamonjy, tompony famonjena, ampianaranato ny amin'ny lalam-pamonjena sy ny fomba azahoana famonjena. Ary ka in'Andriamanitra izany teny sy fampianarana izany, ka misy olona mino manaiky dia mahita tokoa ny famonjen'Andriamanitra. Dia tonga olona vojo izy ireny. Tsy fafandrainao hoe izy aloha dia miangona atao amintsika, fa izy tsy mbola olona vonjy. Izy dia mivavaka, fa tsy mbola olona vonjy izy tsy akozy. Hitanao maina lavaka mihitsy ny olona izay nahazo fampairana ny fahasamihafana amin'izay miangona fotsiny sy amin'izay miangona sady voavotsy. Ny fahasamihafana amin'izay tonga mandray andaikitra eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra na mamonjy fiangonana na miditra ho anisan'ny olona ao amin'ny fiangonana fotsiny ny amin'izay tena hoe voavonjy maro. Ny fahatongavana ao am-piangonana dia tsy milaza mihitsy izany fa olona vonjy ny olona iray. Ny fandraisany andraikitra koa na anjara amin'izay didy atao amin'ny fiangonana tsy milaza velively izany na dia zavatra mahafinaritra sy mahate-hisaotra n'Andriamanitra aza fa olona vonjy ny olona iray. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa, asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny fafito amby efapolo, dia mahita teny isika ny deran'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra ary nampino-tompo olona ho vonjena isan'andro ny fiangonana. Io dia tena nampino-tompo olona ho vonjena. Ireo tonga ao amin'ny fivoriana dia tsy milazaina eto hoe voavonjy, fa olona mbola taona ndray famonjena, olona ho vonjena. Ao amin'ny Romanina toko fahafolo, Paoly dia teny hoe ry rahalahy, ny teny voalohany,
miriny foky sy ny vavaka ataoko aho amin'Andriamanitra ho an'ny Israely teny amin'izena azy fa vavolombelony reny aho fa mazoto ho an'Andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalana. La mazoto ho an'Andriamanitra nefa tsy malala ny tena atao hoe lalam-pamonjena. Tonga miangona ngamba zany tahaka ihany scoutisme mamaky teny eny mipetra mandeha manadio fiangonana misoroka tokotany-piangonana mafana foa iraka atao amin'ny scouty fa izaho tsy voavonjy, izaho tsy mbola voavonjy, izaho ao anatin'izany groupe izany fa izaho tsy voavonjy, tsy fantatro kory ny amin'ny hoe famonjena. Timoty faharoa fahatelo ny fahafito io andrin'io dia milaza fa misy olona mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Eo aloha izany zava-misy zany mira lasy anabavy dia tombontsoa anao no mandeha ity fampianarana ity. Ny olona vonjy, olona manao olona matsapa iny. Maro ny zavatra azo tenenina amin'izany fizarana voalohany zany. Ary ngamba nataoko hoe herinandro mosesitsika ny fivoriana dia isy zavatra azo tenenina. Fa misy andinindiny fito izay tiako ambara aminareo anio. Voalohany, ny olona vonjy dia olona iray natsapa fa mpanota tahaka ny olona rehetra teo aloha. Tsara. Ny olona vonjy dia olona iray natsapa fa mpanota tahaka ny olona rehetra teo aloha. Ao Timoty voalohany reny fatiny ambin'ny folo. Paul dia teny manao hoe matoka tokony ekena fakasitrana rehetra izao teny izao tonga taty ambony tany Kristy Jesosy no izao mpanota ary amin'ireny izaho no lomana. Jereo tsara no teneny zaho izy lohany mpanota taloha fahiny. Eo amin'ny dimy fahatelo ambin'ny folo dia izaho izay mpanao blasfémie fahiny sady mpanefika sy mpampahomby. Fahiny aho izy dia mpanao blasfémie sady mpanefika sy mpampahomby. Kanefa nahazo famolaboa aho satria tamin'ny tsy fahalalana no nanaovako izany noho tsy finoana. Fa benina ny fahasoavana tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy matoka tokony ekena fakasitrana rehetra izao teny izao tonga taty ambony tany Kristy Jesosy amonjy mpanota ary amin'ireny izao no lohany. Ao amin'ny Galatiana toko voalohany ny ndimy fahatelo ambin'ny folo Paul dia miteny hoe fa efa nenareo tohetry fahiny tamin'ny fivavahan-josy fa nanefika ny fiangonan'Andriamanitra efa izay tsy izy aho ka nandrava azy. Nitoetra ny fahiny ozy. Izaho fahiny dia nanefika ny fiangonan'Andriamanitra. Za dia mpivavaka atao amin'ny fivavahan-josy ny ndimy fefatra ambin'ny folo nandroso tamin'ny fivavahan-josy mihoatra noho ny maro izay indray mihira tamiko teo amin'ny fireneko aho ka fatapitana indrindra ny fomba mampanao ny raza. Milaza izy fa izy ny mpanefika ny fiangonana. Romana toko fafito
ny andiny fatolomeny folo romana toko fafito ny andiny fatolomeny folo ka hatramin'ny fahavalomeny folo fa zay ataoko dia tsy fantatro fa zay sitrako no ataoko fa zay alako no ataoko fa raha manao ny sitrako dia manaiky fa tsara ny lalàna ary amin'izany fizaho tsono no manao izany fa niota zay toetra atao anatiko fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara toetra atao amiko dia ato amin'nofo fa atao anaty ihany ny fikasana saingy ny anatanteraka ny tsara mitsy azy Paul dia milaza ny tenany eo an'indiny fafatrameny folozy izaho kosa nofo dia namity ho aminy dia nay amanao zavatra tsy fantatro tsy voafehiko ny zavatra atao zay tsy tiako atao ndraindray no atao zay halako ndraindray no atao ary manao zay sitrako ary amin'izany tsy zaho tsono no manao zany zavatra zany fa niotana toetra ao anatiko zany toerany Paul fa iny taloha navavonjy azy niaiky izy fa loha mpamatoko niaiky izy fa tena azy niaiky izy fa mpanaiky ny filoha niaiky izy fa mpivavaka bevava azy ankotiana voalohany toko fatolomeny folo eo amin'ny andiny fahavalika hatramin'ny fasivy io izy manao hoe ary farany izy rehetra mba nisy eo koa zay toy ny zaza fotoba voalohany fa kely indrindra tamin'ny apôstôly ao ka tsy mendrika tsy nao apôstôly satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra matsiaro tena mihitsy teo alohan'ny fahasoavana azy zany eo izy efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra farany amin'izy rehetra tsy tonga voalohana koa ny olom-bavonjy olona iray natsapa fampanota tahaka ny olona rehetra teo aloha olom-bavonjy vena natsarinao ve fa ianao fa ianao taloha be mpanota tahaka ny olona rehetra ihany amin'reto antiny manaraka ireto Paul dia nilazalaza ny momba ny mpino zay vavonjy hitantsika zany ao amin'ny Efesiana toko faharoa ny andiny faraika ambin'ny folo ko atsaroa fa iny ianareo zay titilisa araka nofo no lazainy voaforatanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora ataony zany zany dia tsy nanana ny Kristy ianareo fa olo azy tamin'ny fanjakana Israely sy vahiny tamin'ireo fanekely teny fikasana ary tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao fa kehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo zay lavitra fahidy dia efa napanika kely lahany Kristy Paul enteny tamin'ireo tsarofa fa iny ianareo ny lasa nareo dia jetilisa mihitsy ianareo jetilisa ianareo jetilisa araka ny nofo ianareo nolazany voaforatanana teo anofo hoe ola tsy voaforo tamin'izany tsenanareo zany dia tsy nanana ny Kristy ianareo olo azany fanjakana Israely fa iny tamin'ireo fanekely teny fikasana tsy nanana fanantenana sady tsy nanana Andriamanitra tao amin'izao tontolo lavitra n'Andriamanitra ianareo fa kehitriny kosa dia akaiky n'Andriamanitra Korinthiana voalohany fahaenina no dimy fahasivika hatramin'ny faraika ambin'ny folo rehefa nilazalaza izy ny amin'ny olona tsy mahazo atofany fanjakan'Andriamanitra
dia niteny izy hoe enanikoany izy le taky zany taloha mpandalatra nareo mpanaratsy nareo mpanao ajery nareo mpanao fafetafetana nareo mpijangadrana sarabasy sasa sodomita sasa zany nareo taloha saingy efa mosasana nareo eketo saingy mamasina nareo eketo saingy mamarina nareo eketo ao amin'ny Titosy jereo any amin'ny tenin'ny Paoly Titosy toko fahatelo indimy fahatelo fa isika koa dia adara zany teny mety mila zany toera misy ireo tsy voavozy taloany nandraisy fa mijery sy natsapany fa mosa adara fipakato voafina dia ambezy ny filany sy ny fafinaretana maro ary velona teo lompo sy ny fiangonana sady hara no ny fankahara ny olombovitsy avelonay olona iray natsapa fampanota takany olona rehetra teo atofo ampiasainy Paoly teo hoe ianareo fahiny ianareo aketo io olo mavotsy olona manao oana mba manao oana fatsapanao ny farasetata tamin'ny fomba miainana raha mandinika an'izany ianao dia tetena oke mamenatra zany akety tena mamenatra zany akety tena adala mihitsy ako ny aina tamreny zavatra rehetrarehetra efa milaza fa ketrikosy ianao le mpanota mibebaka dia raha mianatany amin'izay ary hoe Paoly maizina ianareo fahiny fa mazava ao amitoepoketra ary nitoetina ianao taloha dia efa marina ianareo dia raha manatadamizany ny olombavonjy efa nanary toetra taloha mpampiasa fa eny kosa mitafy toetra vaovao araka Andriamanitra ny mahoana vonjy dia tsy hoe amin'ny fisehoana fotsiny hoe io tafiditra ao amin'ny fivavahana kristiana io fa manao ny adidy maha-kristiana na manevola na manao asa am-piangonana fa masata lohanao izy zany nanary profetaloha nanary fomba mampanao taloha mahateklisy ary nanary ny fiainana mahampanota fa nanamary tsy maintsy tonga eo amin'ny fahafatena fampanota ratsy tsy mety ny olona iray mialohan'ny andraisany famotena io fahafatena io zay tonga ao amin'io dia mitady azy hanina fanana mahakreboky dia raha manantatazany io fahafatena io dia hitona fiovampiainana lehibe eo any tena diso tena lohanao tena dara tsontsongoniny fahatsiarovan-tena izy
ninona ry amin'io tamin'ny lalana zany na ninona ry aminao an'izany inona ny loza nahazoa dia lasa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra tahaka izany na ninona ry amin'ny fahavilantsika eo anatretr'Andriamanitra na ninona dia mahatsiarana ty ve mamena karazana zavatra tokosa atanàna ny eo ny fididiny izay moto izay ary moto izay nananana dia mitondra ny fahitana izy ary maty anafaka azy amin'ny fahitana io izay manao famapena azy mba hanao sitrapony satana io fahafatena io dia tonalana iarakan'Andriamanitra izay mamokatra fidyba andraisana famonjena tsy ananena ao mikotiana fahamoto fafitoteny fahafolo zao ny fasoratra manao hoe fa ny ananena iarakan'Andriamanitra dia miasa fidybana ho famonjena tsy ananena lasa miasa fidybana rehefa nampahafantarana am'toetena koa hoy ty olona anankiray eo amin'ny firaika amin'ny telopolo andimy fasiron'nyfolo dia nitetsaka sady mangasiasa ary manena ary nitimana amin'ny tenaka Paoly miteny ny tenany hoe loham-pamontana tsy mendrika atao hoe apôstôly akory ary fefa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra raha misy olona mbola tsy voavoanjely zava-dehibe nanao fahatiny ho mpanonona ratsy mpanonona kriety mpanonona laftanan'Andriamanitra zava-dehibe nanao fahatiny fa hoy Jesosy alaio fihevitry ny teny hoe tsy mifinaritra ny mila mpanafanafoty fanamarary tsy tonga iamso marina fanampanota tamin'ny fotoana renana mazo salama dia tsy mba midodododo nangataka famelan-kely tamin'i Jesosy fa nyfanasyny pomorety mana dia nanao zay fomba nanatolana Jesosy satria tonga tao amin'izy reny fahatserevatena hoe mpanota ratsy izy ary io Jesosy miteny tamin'ireo naza salama ny vehivavy sy ny pomorety dia ilaina lay fatsafatena ahoana raha fanapangavan'ny mpanota ho amin'izany fatsafatena izany ry hafamalala asan'Andriamanitra izany asan'ny fananasa izany asan'ny Jesosy Kristy izany asan'ny soron'Andriamanitra raha tonga tao amin'ny fidybana ianao ka natsara-tena hoe resaka Jesosy tena milera Jesosy tsy mierinao navitanao azy fa famakian'Andriamanitra nao zany famahinaran'Andriamanitra nao zany halleluia jereo tsara fa Isaia rehefa niseho tany tao amin'ny temboly Andriamanitra nandreny feo ny anjely masina masina Jehova Andriamanitra kenika ny voninahiny tany rehetra dia mororo ny lay temboly dia tonga manany fananany Isaia koa tamin'ny fisehoan'Andriamanitra ary dia nianso izy lozako fa olona malotomolotra mipetraka eto firenena malotomolotra dia niaiky ny fahotana izy dia nipetraka izy ary tamin'izay fotoana izay Andriamanitra dia niasa namela ny eny sy nanadio azy tsy maintsy tonga ny fahafaterenina ary Andriamanitra fotoananao amoa mba ho tonga fahafaterenina misy teny ao amin'ny Baiboly
fahasoa izy reno afaka anambara amin'ny fahotanao dia ny fahotanao tsy misy hita dia ny fahotanao ihany sy tsy hitana izy fa fatana ary hoe ianao izany mahita amin'izany izany malala ny atao izany malala ny zava-miaka izany malala ny fikasako-miaka izany malala ny zavatra eritreretra izany malala ny eo anatin'ny fo izany malala ny zay rehetra tsy misy olombelona afaka hita amin'ny lafeninao ny ota zay nataonao tany amin'ny lafo fa tanadio fa misy ananaty zay tsy amanana farenana io fa manana fijara-tananananatiny dia olozazalaza lozazay mananasainala arapahany tsy hitana soa fa zay manafina ny faotany tsy ho ambiny fa zay mitsotra ka mafoy azy mahazo isaia teo alohany fanatenamanty teo alohany fahazavanatoa dia iana zavatra nataotao izy azana tongazana nakotena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 
bereberefireneny manatolotra raha tao amin'ny toko fahatelo dia laza izy hoe lozanareo zao lozanareo zao laza lozanao hafa ary anao fikarana anazy fa rehefa nampahafantarin'Andriamanitra ny fahotana izy dia niantso loza ao an-tenany izy fanatren'Andriamanitra fisehoan'Andriamanitra mahatonga anao amin'ny fahatsapatena Joba koa dia niaina tao amin'ny fanamarina tena ao ny Joba toko faharoa amby efapolo hitanao tsara fa rehefa sain'Andriamanitra dia teo izy manao hoe fantatro fa tsy azo ferana ny fisainanao hatramin'izay dia fandrenesany sofina ihany mandeha misaotanao fa ankehitriny masoko mahita dia mipepaka amin'ny vovokasan'lavenina ienona raha lasa nampahafa ny fisehoan'Andriamanitra lay asan'Andriamanitra no alalatoka no etsy misy fairana mahatonga atsika ho amin'ny fahatsany fotena ny mpanota ajambaina kevotra tsy mahafantatra hoe tsy mety mety ny mpanota vono dia vono mety voapetaka ny fimamay ka tsy renitsony ny feo veteretana manameno gasy amin'ny zavatra rehetrarehetra teo ny mpanota mafo no ny fitaka ny fahotana zany mahatonga ny ten'Andriamanitra mampitandrina ny piny ao am-pokany areo anima iany faovavanantareo aza manamafofona reo tahaka ny tamin'ny andro ny fakapanana ny fahasoana mitandreny fandrao ny tonga mafo no ny famotana efa mahafony olona anankiray dia tsy manana fahatsy rehefa teneso tokafa ny devony tsy misy tahaka anao ianao ane olona mariny ianao ane matony fafolonkarena misy azo rehetra ianao ane mifatiana isankerinandro ianao tsy tonga matapaka manao fivina mihitsy tokafa ampiren'ilay famarinana osy famarinana sato fahafaina fahotana ary misy olona tsy tia lala mihitsy ny fahotana ny avinavina dia mampitondra amin'olona ho amin'izany raha lasa sy anabavy ny fisehoan'Andriamanitra jereo tsara fa rehefa nahita ny voninahitran'Andriamanitra petera le nahazo azazany be dia nykoa mialao fa olo miarika Jesosy le polapanan'ingy dia nisy olo risao nahoana ny manentsy Paul matsy dia diso hevitra fa ifanentseny ny fiangonana io ifanentseny ny tompon'Andriamanitra dia tsy nisy fiatraikany amin'i Jesosy hay raisiny Jesosy ho famantsena azy ny famantsena ny fiangonana ny famantsena ny tompon'Andriamanitra famantsena zay rehetra zay tsy fantatra-posa ka mbola
fanseho tamin'ny tompo Jesosy darapaka tamin'ny tany lehilahy ka nandreny felotompo ka nanontany hoe inona ary tiana ho ataoko dia nitoron'Andriamanitra hevitra izy David tao aoriana ny fitsangatsangany sy ny fahavolo dia niran'Andriamanitra natanana manatra azy ary vokatry ilay tenin'Andriamanitra misy hery nentin'ny natana voatsinona David ary manana fo mangoraka mibebaka izy ary mibebaka izy tanera dia nasabona tenenana famalaka izy reo manamara izay nandeha sy fasabana tamany miforata mabadisa rehefa nandeha tony misy nosy misy he dia fatirina tatao ka nantantenana ino ny tokony ataonay nantantenana mananakanay ino ny tokony ataonay nantantenana isy kastaty ino ny tokony ataonay dia nafitorevitra masoa reo olona tamin'ny andro Pentekoste rehefa nitory teny Petera voatsindrona tao am-polo mafy nitory teny Petera nenarana-dalaimaha nenarana olona mehany nefa tsy reo olona reo rehetra reo ande no manao Jesosy fa makarana ny mpanomana rehetra tena manao Jesosy satria no sotaty no nafahaty azy tao lafitra voatsindrona tao am-poreo olona reo satria nimbary ny fanamasina ny fanamasina toa raha tonga atao amin'izao fotoana izao dia ampiaiky ny olona mifahotana ampiaiky ny olona ny fahamanana ampiaiky ny olona ny fitsarana riavana ilaina ny fahatsapahantena Alleluia ataoko fa mandray lesona ianao amin'ny zavatra tena nykena hoe diso izy zany mbola merina indray rehefa tena resilaka hoe tena diso ka mbola merina indray misy teny fahiateny eto amin'ny tamintsika malagasy maso vosakay tsy atao tsotra afo nandorony lamba tsy andorony lamba koa tsotra sokenda aitsara solava ayanitra ka rahainao tonga eo fatsapana hoe tena diso tena nanota tena naratsa zany loha adala mihitsy le ty mivavaka adala le ty nanabaiko fa taoka ny henana zany tsy misy olona nampairaty ka mbola te hiverina mitsanga ny olo-mavontsy olona iray nanotray fahatsapana fampanoto tsy mendrika teo aloha fa kehitriny kosa tsy izany soa izy dia ray no manontany am'izany ohatsy olo-mavontsy manimba mampamara otoma fatapapamate ivavaka hoe Mesaya na Andriamanitra mamakia teny mpanotairana apahitao mivona ayo izy misy olona izay takamisy vonaolana izao batongazo amin'ny fivampo angatao ny fanamasina irotsaka zany no antony anaovantsika fitaom-bavaka izao misy fahasamihafana ny fitariana ao anatin'ny fotoam-pivavahana talata hariva sy alakamisy ary ny alata maraina sy hariva amin'ny fotoam-bavaka misy olona miteny manao hoe nifoana ny ranany fotoam-bavaka tsy nanafoana fotoam-bavaka efa manana fotoam-bavaka voalana amintsika isa maraina sy maraina oasitsika koa fotoam-bavaka alakamisy efa fifatikana misy koa ataontsika koa zomany ary ndraindraytsika dia manao isaka fifina any amin'ny section koa misy ka raha fotoam-bavaka ianao mamonjeny fa tsy mety
organisation anatin'ny organisation association anatin'ny association oeka io mba fotoana tratrako ka mahazo mivavaka amin'ny fotoana zay teny vavahany mirano groupe any section misy mpamavaka alleluia moa hoe mahazo miteny a toy ny amin'ny mpampianatra ny piana moa hoe mahazo miteny a toy ny zoky amin'ny zanany moa hoe mahazo miteny a tahaka ny ray amin'ny zanany noho izany okotsika azoto tonga amin'ny fotoana mavaka mba ireny fivavahana iasa ny fomba magaga hitondra ny mpanotaka amin'ny fahatsapahantena olombovony fenao efa nandalo fibebana marina ve tsy ratsy venao tominao oka ho azonao atoka fa misy fahasamihafana ny fiainanao tanaza ny fiainanao asio fahasamihafana lehibe azafotana ny tenana arefanany fibebana za tonga taonao tavananamakinanao dia mananatao irino mba ho ao anatinao foana tanatanatanatanatanatanatana mbanananao fotorotoroso mamorakoro ka tonganao atsapatena aingana dia aingana fa manao misy fampsonana taonao dia tonga ny fanamasa mananatra anao azy tsy mety ny zavatra nataonao izy raha olom-bovotsy tena olom-bovotsy maro no mahavita manao faotana tany dia olona mitany fijaliana izany dia ho hitanao fa tsy mahary mihitsy ny eritreritao korotana oloanao korotana fetanaponao tsy misy fikaranao zay nengeny mahafakely any olo-mavonjy faharo ny olo-mavonjy olona iraina ray famelan-keloka ka manana fahatsapana eo amin'ny fiainany fa olona vaovena eloka izy Zona voalohany toko faharoa andimy faharoa ambin'ny folo Kolosianina toko voalohany andimy efatra ambin'ny folo Hebreo toko fahafolo andimy fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo Marka toko faharoa andimy fady Asany apôstôly toko fenairoapolo andimy favalo ambin'ny folo ao amin'io dia misy teny manao hoe fahalalam-pamonjena ny famelana ny andraisana fahalalam-pamonjena ny famelana ny olona ny eloka faharoa am'tempolo sambatra ny olona voavena eloka sy voasara ny voatana jaona voalohany voavena ny eloka reo no ny anarana Kolosiana voalohany andimy fefatra famelana ny voatantsika Hebreo toko fahafolo andimy fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo fanamasina milaza fa voavena ny eloka voasara ny voatana Marka toko faharoa andimy fadimy fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambony tany amena eloka ary amin'ny
asyn'nytotoko fenambopony faramifolo ampahilatra ny maso na ny maizy andraisina ny lova zay hoan'zay nanasina ny volona ary famelan-kely fanazavana misy famelan-kelyka tokoa ao Andriamanitra dia ilay Andriamanitra mpamela-heloka omeny izay beraka sy mino ny asa-panavotana nataon'i Kristy teo amin'ny fijaliana ny famelan-keloka. Tsy misy elona fahotanana fahasoana ataon'olombelona ka tsy asanao famelan-keloka raha beraka sy mino ny asa fisoana nataon'i Kristy izy. Andriamanitra dia vonona mela-heloka isanandro isanandro. Finoana mahavozy dia finoana sy fanakena hoe Andriamanitra dia tena mela ny fahotana. Ao fanafena kampolota ny fatany vonona mela-heloka izy. Zany tsy hoe fahafantatsika na meritaka ny fahotana io tsina mihoatrona ny mpanana magakataka tsina no volohany izy. Isaia 43:9 fahelesy ny fahafito mitadiavany Jehovah teny mbola hita izy mety ho azy teny mbola kaiky izy okatra tsy fanafona tsy marina fona iverina ny Jehovah fa mita foana izy amalelaitaka ny veraka izy fanafamboty voalohany teny fahavalokatra fasika raha miaiky ny fasika matoko sy marina izy na mela ary raha Jesosy manateo efitra afaka tsy fanarana olo movatsy olona nandray famelan-keloka matsapa fahafahana-keloka dia raha Andriamanitra samaka zay averana io famelan-keloka io dia mampiavana anao Andriamanitra. Io famelan-keloka io dia mampitokana hanana fiadana lena zay Jesosy ino ny fiadana atao felekanareo tsy tahaka ny fampiaizao fotoana sy ny ratsy fanahy sy ny olo isain'ny Jehovah eny